Andriamatoa be ny tanàna ny commune Itaosy Takotanàna marakaiky tompoko ny vetrentsika ny fankalazana ny fetim-pirenena nazahoana ny 25 taona ny fahaleovan-tena pirenena ary fetin'ny 10 ihany koa samy manamarika an'izany sika eto Madagasikara ataoko angamba fa manana ny ampiavaka azy zany atao hoe commune Takotanàna ny Itaosy zany ny fitrena an'ity tompoko inona no azo atolotra ho an'ny mponina Itaosy. Ao anaty mihitsy tsika ny fikarakarana n'izao fotoana izao satria tena fantatra hoe 25 taona izany ny fahaleovan-tena dia anisan'ny nankalaza tokoa ny commune Itaosy ary tena hiavaka miaraka amin'izay goavana izay ho karakaraina eto an-tokotany malalaka eto ivelan'ny commune eto miaraka amin'ireo artista malaza maro dia manasa antsika rehetra ho avy amin'izany satria zavatra lehibe no roso satria ao anatin'izay koa maro fangatan'ny vahoaka hoe tsy nanao arrosazy mihitsy mipeny tanàna ny Itaosy. Tena ho avintsika ary io ny fotoana ionantsika eto tena mafana ary mampanantena zavatra tsara sisy ho miavaka ho antsika vahoaka ny Itaosy indrindrindrindra be ny tanàna ny Itaosy. Izay mampiavaka azy zay le endrikesion'le fankalazana. Maro dia maro no zavatra miseho eto anivon'ny commune Itaosy na ny jeriloko na ny jeriloko efa hita hoe niova loko be ny commune Itaosy ho hitantsika eo rehefa tonga ilay fety. Eo ny sonorisation izay tena miavaka tena sonorisation tsara ny nafarana miaraka amin'ny lumière ny artiste ireo artiste malaza tena fotsiny sombintsombiny hoe Black Nadia, Malma, Tsota, Rapa, Omar Zipety sombintsombiny ihany reo tenena amintsika ireo hoe tongava hifahy fetytsika ary aneo fifaliana amin'izany fandraisana ny fetim-pirenenantsika izay hita hoe boribory ihany moa zany 25 taona izany fa dia tongava maro. Tsy afa misaraka ny ankizy rehefa fotoana tahaka izao manahoana zay hoe fampifaliana ny kolongantsika ireo. Oy ao anatin'izay mihitsy fantatra tsara mihitsy zany satria tena nge ny aina teo anivon'ny vahoaka ny ankizy efa misy spesiala ohatra fotsiny zao hoe izay mpitaiza ankizy eto anivon'ny commune Itaosy dia misy ny etsika ho ataon'ny be ny tanàna raindeha mihitsy zao tsika hoe hitety andreo ankizy ireo tsara bombosy biscuit ny ankizy eo ihany koa zokiolona izay mena solomody akoho ireo olona manana cléma rehetra efa maty-paika hoe inona no atao aminy fa tsy hipetraka fotsiny ny commune Itaosy fa hijery manokana an'ireny ary amin'io fety io dia misy fetina ankizy ary tena misy podium ao any ankizy mihitsy hoe ireo ilay ankizy kely ny vokatry ny tany fa mba hanao zomba na andindy eo fa tsy adina akory ny ankizy fa tena fetiny ankizy eo mahazo vana ny ankizy ka fa manantena fandangavantsika foana moa zay hatreto. 25 taona nazahoana ny fahaleovan-tena tsy tanàna inona ny toe-tsaina tena hoe etrehantsika n'izany fa 25 taona izany mahaleo tena tokoa hoe Madagasikara. Izay mihitsy le izy ny tena tao anatin'le izy moa rahantsika hoe tanjona amin'ny mahatanjona azy zay dia tokony ho tratra rehefa miezaka tsika rehetra ary antsonay foana hoe ndao hiara hiantana ifampitatana amin'izay ny commune Itaosy dia zay misy kabary eto miaraka amin'ny ministera dia basé amin'izay tokoa hoe ny fitiavan-tanindrazana sy ny hoe fampandrosoana ny Itaosy izay no thème hoentina amin'ilaiky fifaninanana kabary izay aseho amintsika eto ny 20 jona zao manomboka amin'ny 6 ora maraina dia manentana antsika ho avy foana fa tsara sy ny kanto no atolotra antsika izay tena miavaka ka miavaka hoe mandritra ny taona maro zay fa tia ao taona ity tena mitenanareo fa avolenta. Fananganatsaina rehefa somary malaindaina ny olona manahoana ny territoire ny commune Itaosy manokana dia nanomana saina efa somary ny zakazakaina manerana ny fokotany ihany fa tsy dia mbola natao hoe tsy navita be dia be akory fa zay re tenena amintsika hoe ny fampandrosoana dia pazapa vao mandray imposte zao be ny tanàna dia rehefa araka fanazavako aminareo foana hoe rehefa manao fampandrosoana dia mandeha tohatra ray fa tsy possible mihitsy tonga dia tohatra folo fa za mitenanareo fa raha izaka Itaosy vonona ny be ny tanàna mpandroso ary Itaosy tsy maintsy mandroso. Zay hoe fampandrosoana zay isan'ny tena marisarisan'ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia ty afananahoana zay natao anatin'izay nandraisanao ny fiadidiana ny commune zay. Oy tsara be rehefa nontania satria ny filaminana moa rahantsika mahita tena misy tokoa zany tsy fandriam-pahalemana fa
ny anaisin'ny polisy nitosy aloha dia manana fiarahamiasa spesial ho atsika satria ny biro commune manakaiky ny komisaria mifampiresaka foana zay ary mitsasatra teny amin'zareo hoe somary mafanafana ry somary mafanafana ry ary tena eto dia raiko mihitsy ny komisaria ito satria tena mihaino zareo ary tena makantoko fa itosy aloha zany zao ny alabotry no somary misy kely fa efa andalam-pandamina mihitsy zay miaraka komisaria fa misy mananteny izahay fa ho tateraka io ary tena andray an-tanana kaiky mihitsy zay mikasika ny tsy fandrimpalemana fa ny tanana amin'ny rehetra reo mba iaina sy anao fety ampilamina miantso antsika vahoaka ny itosy indrindraindrindra tonga zao ny oratry fotoana mba hoe tena fety ary tena hiatrika fetytsika voalohan'ny fiarahantsika ty misy manantena fa nysosan'ny tsara ary ny kantona atolotra anareo dia manasa anareo ho avy amin'izany fety zany ataterahantsika azy tsara fa tena nysotoko ny maiko anareo dia mirary soantsika rehetra mba hanao fety sambatra ao anatin'ny fitsikina sy ny fifaliana fa mibe ny tanàna ny tosy dia tsotra hoe andaontsika hiara-ifaly andaontsika hiara-entana andaontsika hiara-mpandroso